Miarabantsika rehetra ariavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, na tratra indray ty andro iarahantsika manantona ny Tompo ity. Ny alahady anio riavana dia alahady natokana ho an'ny sampana sekoly alahady ary arahana amin'ny sekoly alahady eo anivon'ny sahany Fjkm izany. Mibanjina hatransika ny loha hevitra manao hoe manaiky an Jesosy Mesia ny mino. Ho an'ny izay vao antso malala ao amin'Andriamanitra, voatahiry tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ho aminao anie ny famindrampo sy ny fitiavana ary ny fiadanana. Amen. Andesika riavana iaraka itsangana hanome voninahitra ilay Tompo Andriamantsika. Ho fisarana sy ho fiderana ny anaran'Andriamanitra, dia andeha iarahantsika mamaky ny salamo izay efa eo an-tanantsika. Hanonona izany sika manao hoe iteranao ampifoky rehetra aho, eo anatrehandreo Andriamanitra no ankalasako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka iterany anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomena voninahitra ny teninao ho ambony anarana rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao. Nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. Amen.
Andriamanitra mankalaza anao izay noho ny amin'ny fahatsaranao ary tsapanay fa tsara noho ny aina ny famotramponao. Jesosy zoko malalanay io misaotra anao ihany koa izahay fa sakaiza tsara ianao, malemy fanahy ianao, tia dia tia anay tokoa ianao ka mampiseho mandrakariva izany fitiavanao amin'ny olona rehetra izany. Ankehitriny dia zava-dehibe aminay ny manantona anao, misaotra anao ary miteranao miaraka amin'ny olona rehetra eto anivon'izao fiangonana izao. Tompo, na dia tsy mifanatsahana amin'ny ataonay aza ny zavatra ataonay aza ny fitiavanao, dia tsapanay mandrakariva hoe maneho izany aminay isanandro ianao. Tompo malalo, misaotra noho ny amin'ny fanomezana sarobidy izay nomenao anay tao amin'ny Jesosy Kristy ka afaka nanavitra anay izy, afaka nanala ny rofo sy ny sety taty anatinay. Tompo malalo, miangavy anao indrindra izahay, mba eto anivonay ao anatin'izao Fanompoam-Pivavahana izao, mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'Andriamanitra izay niantso anay. Izany ary ankehitriny ny vavakay, ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tomponay izany. Amen. Petraka isika ry havana. Izao kosa dia manasa ny ankizy sy ny tanora rehetra hitsangana. Jesosy malalo, indro izay ankizy sy ny tanora rehetra ankehitriny, manokatra ny fonay iaino anao sy ny teninao, ary ampianary mandrakariva izay hananana fankatoavana amin'ny androm-piainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa ny ivavanay. Amen. Petraka ianareo. Zaho dia manasa anareo hanokatra ny baibolinareo ao amin'ny bokin'i Ezekela toko 7. Ezekela toko 7, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Ezekela toko 7, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia andeha isika rehetra hiaraka mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aroy izy tamiko ry zanak'olona, hano izay hitanao. Eny hano ity horoana taratasy ity, dia mandehana ka mitenena amin'ny taranak'Israely. Dia nisokafako ny vavako ary nafahany aza ny horoana taratasy izany. Aroy izy tamiko ry zanak'olona, voakisy ny kibonao, ary feno ity horoana taratasy nomeko anao ity tsy nainao. Dia ninanao ka mamitao ny vavako toy ny tantely izy. Amen. Mialohan'ny andraisantsika hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ity dia andeha isika hiaino tantarana zazavavy kely anankiray atao hoe kanto. Kanto no anarany, ary mifanatsahana amin'izany anarana hoe kanto izany ny fiainany amin'ny mpanompo-kelyn'Andriamanitra azy. I kanto rakizy dia manana kahie tahaka izao. Ao io kahie ny kanto io dia antsoina hoe hafakely. Fa nahoana angano antsoina hoe hafakely ity kahie ny kanto ity? Io kahie io dia andratany kanto ny zavatra rehetra izay tiany angatahana amin'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra mahatery any kanto dia soratany ao anaty kahie izany.
rehefa mamaky soratra masina izy ka manindrona azy na maresy lahatra azy ny teny ambaran'ny soratra masina dia soratany ao anatin'ilay kahe zany. Rehefa nisy taona ary izy mamadibadika an'io kahe io dia gaga misaintsaina fa efa betsaka ny valim-bavaka noraisiny avy tamin'Andriamanitra. Ary tao anatin'izany izy dia velom-pisaorana an'Andriamanitra manao hoe misaotra Andriamanitra fa mamy ny fitiavanao ary mamy ihany koa ny fiadanana izay omenao aho. Fa iresaka indray sika ny amin'ny tantaran'i Ezekela. Ezekela fantatsika tsara fa mpaminany izy. Ao anatin'ny soratra masina ao dia manana boky anankiray Ezekela mitantara ny fiainany sy ny fiainam-panompony amin'ny mahampaminany azy. Fantatsika veraka izy tanora izany atao hoe horoana taratasy zany. Ny horoana taratasy dia fitaovana anankiray tamin'ny testameta taloha mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'ity andrana io ity, ary eto amin'ity soratra masina, eto amin'ity toko fahatelo ity dia miasa tsara mihitsiny izany horoana taratasy izany. Fa inona hoy tsika ny zavatra izay niainan'i Ezekela? Ezekela aloha voalohany indrindra dia mpiara-miasa feno tamin'Andriamanitra izy. Ary raha mpamiara-miasa amin'Andriamanitra izy dia ny rahan'Andriamanitra hilaza ny hafany amin'ny zanak'Israely. Matetika nefa miaino ny zanak'Israely fa tsy mankatoa an'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra dia miteny hoe mitenena iainy na iaino izy ireo na tsy iaino. Hoy Andriamanitra tamin'ny Ezekela, hany io dia mandehanana amin'ny zanak'Israely, ary nosokafany Ezekela ny vavany ary nafahan'Andriamanitra azy tao am-bavany ny horoana taratasy. Izany hoe Ezekela rakizy tanora dia nandray ampakatoavana ny tenin'Andriamanitra izay nomena azy. Ho antsika ihany koa ry havana dia izao, tian'Andriamanitra isika andray ny tenin'Andriamanitra tahaka ny Ezekela, andray ampankatoavana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, ary ihany koa ilaza ny hafatr'Andriamanitra amin'ny olona rehetra manodidina antsika, dia ny zanak'Israely na ny fiarahamonina izay miara-miaina amintsika izany. Andeny marana antsika izao hafatra izao hoe ny Salamo 8:100, ny andininy 7:100. Salamo 8:100, ny andininy 7:100. Iaraka hanonona izany sika manao hoe endreny amin'ny teninao raha andramako mihoatra noho ny tantely atao am-bavako azy. Averisika hoe endreny amin'ny teninao raha andramako mihoatra noho ny tantely ao am-bavako azy. Amen. Dia engany isika rehetra izay mandre ny tenin'Andriamanitra rakizy tanora mba hirakitra izany ao am-pontsika ary handray izany am-bavantsika ary mba hatena andraikitra izany sy hanoratra izany ao am-pontsika tsirairay avy. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa mamy mandrakariva ny teninao, manambara aminay ny fitiavanao, mampahery anay raha sendra kivikivy izahay, manome fanantenana ary mitaridalana anay mba hanananay fahatsarana, indrindra mandrisika anay hitory ny teny fiainana amin'ny manodidina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mialohan'ny andrenesantsika indray ny vaky teny dia andeha ataontsika ny hira izay efa voalahatra. Thank you.
iombom-bavaka isika. Tompo, tsy lany amamina ny teninao. Misaotra anao izay ankehitriny fa ny teninao izay omenao anay dia maneho fa ny fahavelomanao mandrakariva. Ary ankehitriny dia tsapanay tamin'ny andronay lasa rehetra, eny amin'ny hoavinay fa teny velona sy mahery ny teninao. Sakafo mahavelona ho an'ny fanahinay ihany koa izany. Fanahy masino, aza vao ny eritreritray. Avozy ihany koa izay amin'ny fomba fandraisana ny teninao, mba hahatonga izany teny izany tena fampianarana andresy lahatra, hanitsy anay ary hitaizanay ho amin'ny fahamarinana. Io ny teny ary rakofo ny fanahinao masina ihany koa ny mpanomponao izay hamaky sy hitory izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ilay teny fiainana no hanaovanay izany favaka izany. Amen. Petraka isika ry havana. Amaky ny teny ao amin'ny soratra masina isika, ny fanekena taloha hitantsika ao amin'ny bokin'i Ezekela toko 7. Ezekela toko 7, ny 1 ka hatramin'ny 7. Fanekena vaovao hitantsika ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Matio toko 12, ny 1:20 ka hatramin'ny 17. Matio toko 12, ny 1:20 ka hatramin'ny 17. Ho faranana ao amin'ny epistily faharoa an'ny Timoty toko 7, ny 1:14 ka hatramin'ny 17. Timoty faharoa toko 7, ny 1:14 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita izany, dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aroa izy tamiko, ry zanak'olona, hano izay hitanao. Eny, hano ity horoana taratasy ity dia mandehana ka mitenena amin'ny taranak'Israely. Dia nosokafako ny vavako ary nafahany aza ny horoana taratasy izany. Aroa izy tamiko, ry zanak'olona, vokisy ny kibonao ary fenoy ity horoana taratasy omeko anao ity ny tsinainao, dia nihinanao ka mampitaom-bavako toy ny tantely izy. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: mideranao aho raiko, tompony lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany, ka nasehonao ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany ny sitraponao. Ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka anehoana azy. Makanesa tsy amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Eto ny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia ahita fitsaharana ao amin'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Fa ianareo kosa dia mahareta amin'ny zavatra nianaranareo sy nampiononana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony zaza ianao dia efa nalala ny soratra masina izay nampahendry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Mialoha ny andraisantsika ny afatra sy ny vatsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia andesika hitsangana nao ny hira izay efa voalahatra.
Miaraka fiangonana. Mirahaba ny fiangonana pastera manao hoe tsangana tamin'ny maty Kristy. Dia mamaly fiangonana manao hoe amen. Vavakisika. Ndreto izay fiangonanao mpamonjy eo. Mino fa Jesosy dia Kristy soranay ianao zany a, satria ny fanahinao no mitarika anay ho amin'izany. Fa ny angatahanay aminao mpamonjy eo dia meo anay mino ny anaiky, meo anay mino ny tomba amin'ny fanoavana an Jesosy Kristy. Sorananao ny teny izay horenesinay a, ta io izany teny izany mba hampitombo anay amin'izany fankatoavana izany a, ary dia teraka fifaliana ao aminay tokoa izany a. Izany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Matthieu 1:20. Teny fantadaza, teny faran'izay mamy, teny volamena riavana. Meny tompo amintsika zao Alahady, amin'izao Alahady hitondranam-bavaka ny sekoly Alahady ny tanora zao. Dia raha antsika mamaky zany a, amin'ny anaran'i Jesosy, Matthieu 1:20, 7:20 sy 8:20 ary 7:30. Amin'ny anaran'i Jesosy, makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesa-trentana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo a, fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Amen. Sika rehetra ry havana dia manana olona akaiky ny fontsika, na hoe tena akaiky ny fontsika. Dia mba hamora an'ilay fanazavana raha dia hoe teneniny kely ilay voazainao hoe mba sainy sy eritrereto kely hoe izavy ny olona akaiky ny fonao. Ndao ary lazao kely ny voazainao hoe izavy marina moa. Misy firy moa ny olona hoe akaiky ny fonao, tena akaiky ny fonao. Engany eto ka tsisy mpivady namaly hoe teny tamin'ny vadiny hoe ny dadanay, mamanay. Sika rehetra manana olona akaiky ny fontsika. Le afatra ry havanao, sady manao bilan ty taona 2020 izay farany tsika. Le afatra amin'izao Desambra 2020 zao dia hoe akaiky ny fonao ve Jesosy. Tsy manontany izy pastera venao, mpiandro venao, dekona venao, akaiky ny fonao ve Jesosy. Ary mandondony ambaravarany fonao izy androany, satria hoe teo akaiky ny fonao izy. Zay le afatra ry havana, zay le afatra. Mino fa nareo tanora mahazo an'izany hoe sy nareo amin'ny Facebook mahazo an'izany hoe demande d'amis zany. Manao demande d'amis amintsika Jesosy androany ry havana. Zany le izy. Akaiky ny fonao ve izy. Mato anteny anankitelo nomeny tompo atsika antiniantsika tena. Afantarantsika ho an'ny tenantsika hoe akaiky ny fontsika ve izy. Voalohany dia hoe ozy izy makanesa. Faharoa dia hoe ento. Fahatelo dia hoe menara. Inona le voalohany? Makanesa. Inona le faharoa? Ento. Inona le fahatelo? Menara. Fenotsika kely
makanisa ty amiko anareo ento ny ziokako mianara amiko andao averina farany zay hoe zay le toriteny makanisa ty amiko ento ny ziokako mianara amiko azo farananeo le toriteny faran'zay tsotra faran'zay mazava dao ara jerentsika reo ry havana le matoanteny voalohany a le fahamarinana voalohany dia hoe makanesa aty amiko makanesa aty amiko ty Jesosy miteny hoe makanesa aty amiko ty ry havana dia Jesosy Andriamanitra zanak'Andriamanitra tena hoe akaiky ny fon'Andriamanitra akaiky ny fon'Andriamanitra izy ary akaiky ny fony koa Andriamanitra io no miteny aminao hoe makanesa ty amiko hoe fa teo akaiky ny fonao za ngefa nanantony efa nidina avy any an-danitra fa ianao makanesa ty amiko amin'izay fa za Jesosy mba teo akaiky ny fonao makanesa aty amiko ianao amin'izao marain'izao fantatro nge momba anao fantatro tsara nge zany hoe fon'ny zanak'olombelona zany fantatro tsara zany fon'ny zanak'olombelona zany mila zavatra iteherana mila olona ho tiavina mila olona hifikirana zany ny fonao io dia miteny aminao Jesosy hoe makanesa aty amiko fa za teo akaiky ny fonao za teo akaiky ny fonao dia ho aiza moa za zany reo hoe andeha anatin'i Jesosy andeha hiova fiangonana ve za andeha hiova firenena ve za non rehefa miteny Jesosy ry havana hoe makanesa aty amiko ny valiny dia hoe fanatonana ara-panahy izany fanatonana ara-panahy izany raha te hanatona azy ianao na manjavozavo ao tsainao aza zany hoe fanatonana azy zany dia efa mialohanao le teny fampanantenana hoe mangata dia omena mitadiava dia ahita tondony dia ho tsy mandainga izany ry havanao tsy mandainga izany fa rehefa tsy ahita azy ianao raha matoa ianao tsy mahita azy satria ianao tsy mitady azy ary marina aminao le teny nataony tamin'ny mpianany fahizay hoe ianareo tsy mety manantona azahoanareo fiainana mangata mitadiava dia ahita ianareo ary le teny fampanantenana mamy mbola miny antsika dia hoe ary izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy Jaona 6:37 zay le fahamarinana voalohany makanesa aty amiko ianareo fanatonana ara-panahy izany fa iza no asain'i Jesosy manantona azy mazava be fa hoe sika fiangonana no asainy manantona azy fa raha fa jerena le teny dia hoe misy sokajin'olona ry havana sokajin'olona manokana iresahany eto raha zay ny ilazana azy makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesa-trentana diso ihany zany filaza hoe sokajin'olona manokana zany rehefa mitentsika hoe miasa fatratra sy mavesa-trentana satria raha mandinika fiainantsika olombelona ry havanao sika menakavy ireo raha mahira-tsaina sika rehetra no hoe miasa fatratra sy mavesatra entana ny entana voalohany fahotana mamesatra nge io fahotana tsekeny io mamesatra nge
mamesatra ange hoe fahotana tsy bebahana ka zahoana famelana io e. Zay ny ao tsain'i Jesosy aloha ry havana, ary sika rehetra samy mpanota ry havana. Fa tamin'ny andron'i Jesosy ry havana dia mahita sokajin'olona manokana izy, dia ireo mpivavaka jiosy miasa fatratra sy mavesatra entana. Fa maninona miasa fatratra sy mavesatra entana? Le dito folo zay nomeny Jehovah ny Mosesy ho tandremany vahoakany mariky ny fanekena, novainy fariseo sy ny mpanorandalàna ho enjato mahery. Tena mavesatra zany, tena mavesatra zany. Nitarina ohatran'izany le didy, ary dia arakaraky ny ezahany le mpivavaka jiosy mitandrina zany, vao maika mareraka azy, tsy hanana ny fifaliana, tsy hanana ny fiadanana, fa vao maika ary kivy amin'ny tenany izy hoe tena tsy vita, tsy vita io e, tsy vita io e, tsy vita io e. Makanisa ty amiko ianareo, hoy Jesosy, iareo miasa fatratra ohatran'izany, mitandrina ireo didy ireo, ary mavesatra entana. Mavesatra entana ny olona noho ny fahotany, mavesatra entana ny jiosy no le didy tsy voahaja ka mamesatra, miculpabiliser, manameloka azy. Fa indrindraindrindra koa mijery amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona Jesosy tamin'izany fotoana izany, dia hitan'ireo olona mavesatra entan'ireo, tahaka ny hoe andavanandrom-piainantsika malagasy amin'izao Desambra 2020 zao, dia ahitana olona miasa fatratra sy mavesatra entana fatiranova. Fa izy ilay karazana olona hitan'i Jesosy eto ka mahatonga azy ilobava hoe makanisa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana. Hitany ireo hoe tambany vohitra, mpamboly trotraky ny ainandro, mety tsy fantatsika izany ry havana. Ireo hoe mpamboly vary teny Galilea teny, zay vizany mampiasa omby tontolo andro. Zany no hitan'i Jesosy io. Ireo hoe mpanarato, mikely aina, mandritra ny alina manontolo, miasa fatratra, mavesatra entana. Dia izy le mpitoroteny anankiray zay hoe ireo mpivarotra tototry ny vovoka sy ny fako eny an-tsena hivarotana. Zany le olona eo ambany mason'i Jesosy, miasa fatratra, mavesatra entana. Miasa fatratra sy mavesatra entana. Mpamorietra, maty ny vavam-bahoaka. Tenenin' Jesosy, makanisa teny, makanisa ho aty. Fa zany me fitsarana. Mavesatra ara-batana, mavesatra ara-panahy, mavesatra ara-tsaina. Aty hoe le Jesosy manana fo honena ry havana, miteny makanisa ty amiko ianareo, fa izy rery, izy dia izy rery, tsy ny dokotera, tsy ny psikiatra, tsy ny psikanalista, tsy ny psikologa, no mahay manamaivana zany vesatra zany ry havana, fa izy rery. Ary tsy akanavaka, tsisy fepetra, fa isika menakavy dia antsoina hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra. Fa le teny fampanantenana dia hoe za anome anareo fitsarana, za anome anareo fitsarana. Ifampopositsika zany hoe fitsarana zany, ny azo antoka anazy dia hoe famelombelomana, trotraka ianao, vizana ianao, lazoiny akiviny ianao, maina, makina ny fiainanao.
mila fitsara ianao, mila famelombelomana avy amin'i Jesosy, ary avy amin'i Jesosy irery, avy amin'i Jesosy irery. Ry havana, ny foko fontsika menakavy tady an'izany fitsaran'izany. Fa ny problema ry havana dia zao, diso tady izany fitsaran'izany sika dia maika fadiran'ovany, matimaty ny finoana, miemotra ny fanompona sy ny karazana, satria vao maika fadiran'ova. So dia diso hevitra itsika fa ny zavatsoa eto tany eto, zavatra mahafinaritra eto tany eto, na dia ny tsara indrindra aza ry havana, na dia ny tsara indrindra aza, dia tsy afaka manome afa-tsy sompo-piadana, tsy afaka manome afa-tsy sompo-piadana. Ary hanome fifaliana na fifaliana mavitrika ohatran'ina, fifaliana tsy maharitra zany. Sombon'le fiadanana izay omeny, fa ny apitson'le fiadanana, ny apitson'le fifaliana, ny apitson'le fahafinaretana dia miverina amin'le fahamainana ny fiainanao, verina amin'le toetrany pokaty ny fiainanao. Fa izay le fahamarinana voalohany, le tenin'i Jesosy amintsika menakavy, tsy akanavaka amin'izao fotoana amin'izao maraina izao hoe: mankanesy aty amiko hoe ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa za hanome anareo fitsarana. Zay le fahamarinana voalohany, le mato an-teny voalohany hoe mankanesa aty amiko. Fahamarinana faharoa dia izao, ho an'ny olona toroteny zao, ho an'ny olona te hoe anao an' Jesosy akaiky ny fony, zay le izy ry havana. Fahamarinana faharoa dia hoe ento ny ziogako, ento ny ziogako. Fantatsika ny atao hoe zioga ry havana. Le zioga dia le hazo fanao eo ambozon'ny omby rehefa hoe ampiasaina izy na asaina mitarika sarety izy. Dia le zioga apetraka eo ambozon'ny omby iny, izay ny zava-dehibe, dia hoe fanakambanana omby anankiroa. Fanakambanana omby anankiroa. Fa maninona moa no akambana le omby anankiroa? Hoe mba hiraina izy. Ary fa maninona no mila miraina izy? Mba hanamaivana le vesatry ny sarety zany. Zay zany le zioga. Dia io zioga io zany lasa nanana heviny ara-panahy, nentina ny lazana le hoe le didy maro izay ny tanysaintsika teo nataon'ny fariseo sy ny mpanorandalàna, tena hoe zioga napetraka teo mpivavaka jiosy ireny, nefa hitan'le mpino jiosy, hitan'i Jesosy ihany koa hoe tsy mampionona akory le fieritreretana, tsy manome fitsarana. Zay le izy. Ary zay no mahatonga an' Jesosy hiteny hoe, miova zioga ianareo jiosy. Madio moa ny jiosy ny teny resahana, fa ny jentilisa koa ilazana. Ento ny ziogako, miova zioga. Fa zange andrian'ny fiadanany, za no afaka mamoaka, za no afaka mamoa le fiadanana ka tsahan'ny fonao sy ny fanahinao fatratra. Fa tsy possible zany raha tsy miova zioga ianao. Tsy possible zany raha tsy miova zioga ianao. Ary nijoroko vavolombelona aminareo izy Jesosy. Efa nitenenina tany am-piandohana hoe Jesosy tena akaiky ny foniny rainy, ary ny rainy tena akaiky ny foniny Jesosy. Nafitany Jesosy zava-mahagaga, ary mahagaga indrindra
dia nanekeny akatra teo amin'ny lakroa satria ny ray zioga tamin'ny rainy izy ry havana malalo ny ray zioga tamin'ny rainy izy ary tsy hoe niakatra teo fotsiny izy fa amin'ny ankapobeny zakany tamin'ny fifaliana zakany tamin'ny famiramirana sitrapon'ny rainy any an-danitra ary tahaka ny ombonan'i Jesosy zioga amin'ny rainy ka hitenenena amintsika hoe entony ziogako eno tsara ry havana no iarahany mitondra zany ziogany zany amin'izay manaiky hitondra zany zioga zany ry havana zay ary jamais ianao akaiky ny fony Jesosy ary jamais Jesosy akaiky ny fonao raha tsy mankatoenao ka mitondra zany zioga izany izy teo namanao manao demande d'ami dia hoe entony ziogako fa ho mpinamana hafa kely sika hafa indrindra sika hafa indrindra ny finamanantsika hafa indrindra ny fisakaizantsika iray zioga isika ary za no nampenao hitondra an'izany mankanesa aty amiko faharoa ento ny ziogako fahatelo menara amiko averina teny ho an'ny olona zay teanao an' Jesosy akaiky ny fony zao tsy ho an'ny hafa zay le izy ry havana inona moa tiany Jesosy lazaina ry havana rehefa hoe menara amiko miteny izy hoe menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona ampoa io milenaratsika menakavy falemem-panahy io falemem-panahy voalohany avy eo tsy miavona ampo ny olona malemy fanahy no tsy miavona ampo tena mahavariana mihitsy ty tenin' Jesosy ty ry havana te izy menara amiko fa malemy fanahy ienaro ny falemem-panahiko ienaro ny falemem-panahiko tsy miteny izy hoe ienaro ny fahaizako soratra masina ienaro ny fahaizako mivavaka no ienaro ny falemem-panahiko dotsika zay manambady ifanaiko hoe ataotsika cadeau de Noël ao amin'ny vaditsika chérie manomboka anio dia ale amin'ny fanahy aminao zay manana vady eo akaiky tenenao zany izy rasa tsika ray aman-dreny ndao hanapa-kevitra rehefa hiteny ny zanakitsika alohany anaovana parole positive mba hianatra tsy mibetroka hianatra tsy bedy fa ny zaza adala fo ny zaza foadala fa ndesika hianatra hananatra amin'ny falemem-panahy ry havana menara amiko izy Jesosy menara amiko fa zany ny fomba ny olona zay akaiky ny foko ary akaiky azy aho tsy miavona ampoa ho Jesosy tsy miavona ampoa hoe jerena le toetrany ka jerena le toetrany verina kely amin'le resaka tokantrano teo ray minitra fotsiny rehefa malemy fanahy ohatran'izay tsika rehefa miresaka mivaditsika tsika na mizanakitsika dia capable manazava capable mamerina fahalemem-panahy fa rehefa manao dinika mariage ianao ohatra hoe madinika préparation na mariage dia antanina le lehilahy na antanina le vehivavy
inona ny tena tsin'io lehilahy io voalohany satria araka ny Efesiana teo tsy misy lehilahy tsy manantsiny tsy misy vehivavy tsy manantsiny. Oui pasteur, oui. Izy tena impatient, izy tena malaky tezitra, izy tena mora miavina, tena mototra be izy rehefa manana. Ry havana c'est le lehilahy vehivavy feno avinavo-po. Ary normal ianao miavina satria tsy mahay manetry teny ianao amin'ny fahalemem-panahy havanao. Fa Jesosy eto hoe tsy miavina am-po, hitantsika tsara izy hoe faniaran'ny lalao izy tamin'ny ankizy madinika, zay hoe tsy miavina am-po. Hitantsika izy hoe niara-ny hinana tamin'ny mpamorietra sy ny mpanota, halany fahotana, tena halany fahotana, fa tsy manilika izy an'le mpanota. Zany Jesosy le mila ianarantsika ry havana. Zay zany le fahamarinana fahatelo hoe mianaramiko fa malemy fanahy sady tsy miavy am-poza. De mbola anteriny le teny fampanantenana, anteriny le teny fampanantenana hoe dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ny zavatra ampianarin' Jesosy atsika, ampatsevina atsika ry havana androany, ny fitsarana tena ilaintsika dia fitsarany fanahy. Ilaina fitsarany vatana. Zany tsy asana Alahady, mitsahatra le vatana. Fa ndrainao tsy miasa Alahady, tonga ny Lahady alina, tonga latsinainy maraina, comment ça va? Oui, comment lundi? Tanana zany. Satria tsy manana fitsarana le fanahinao. Fa zay le olona akaikin' Jesosy mahita fitsarana mandrakariva fanahinareo izy. Ary io fitsarana io tsy vokatry ny fahaizana, tsy vokatry ny fahalalana, tsy vokatry ny ezaka ataonao, fa fanomezana minjosoanao. Ary ny fomba fanomezana Jesosy ry havana, fanomezana maimaimpona ary ataony tolopotsitra. Zany io. Fa makanesa ty amiko hoe entony ziokako hoe te menara amiko ry havanao, menara amiko ozy izy. Tsy fidina, tsy ezahana. Ary ny fisehony rehefa ao anaty fitsarana ny fanahinao, fantatry ny olona ianao fa anaty problème, da antanina hoe ça va ve ianao e? Ianao zany mantanina ça va ve ianao e? Dia mamaly ianao hoe mbola tsy nilamina amin'ny problémako, fa ça va. Zay le fanahy mitsahatra. Antanina ianao ça va ve? Tena mbola tsy milamina ny tokantraminay, fa atokitanao iny amin'ny mbola ohatran'izao, fa ça va. Zay le olona anaty fitsarana, teny fitsarany fanahy ry havana. Manantitra farany Jesosy eo amin'ny 7. Mora ny ziokako. Tery zany izy nyteny entony ziokako. Dia eto miteny mbola manafatra ihany izy, mora ary maivana ny entako. Fa maninona ry havana? Ny hoe ampaherezintsika mora ny ziokako. Tia nazava tsara, so mbola tsy nazava eto mpamarana. Le zioka tsy le hoe zioka hazo iny, le zioka tsy le zioka ny testamenta taloha. Ny atao hoe zioka ao an-tsain'i Jesosy dia hoe zioka ny fanoavana, zioka ny fanekena, zioka ny obéissance. Jamais izy ho akaikinao, ary jamais ho ahenao akaiky azy raha mbola tsy mitombo amin'izany fankatoavana zany. Jamais. Fa maninona izy mbola mampahery, mananatra, mampirisika mora ny ziokako ary mavesatra ny ary maivana, azafady maivana ny entako hoe maivana ry havana. Satria izy noho ny fitiavana ianao, tsy mampitondra anao zavatra tsy ho zakanao hoe tsy hampitondra anao zavatra tsy ho zakanao izy.
Zany mila zany. Zany mila zany mora ny ziokako hoe ary maivana ny entako hoe. Ary araka rehefa nitenenina teo fa maninona ny mora, fa maninona ny maivana, mora sy maivana satria hoe zangy efa hoe manohany sady miara-mitondry, manohany sady miara-mitondry. Mora ny ziokako ary maivana ny entako. Mampahery antsika izy satria ny devoly efa mikitikitika tsara ny saintsika sy ny eritreretintsika. Tsy vitanao zany, tsy mariny zany, mavesatra be io, c'est même pas la peine d'essayer. Fa hozy Jesosy hoe mora ny ziokako ary maivana ny entoko. Ary mbola miteny aminareo hozy izy eto am-panamaranana, any am-boalohany ihany, any am-boalohany ihany no toa sarotra ny ziokako. Fa rehefa tafaray amin'i Jesosy ianao, rehefa tafaray amin'i Jesosy ianao, dia sarotro foana hitondra azy. Any am-boalohany dia toa sarotra, impossible le zioka. Fa rehefa tafaray eo ambany zioka miaraka amin'i Jesosy ianao, dia sarotro foana hitondra azy. Riavanao, riavanao, riavanao. Teny aminao ny tombo hoe makanisany amin'izao maraina izao. Eto ny ziokany, menara aminy. C'est ce que nous avons de mieux à faire ho aminareo ny fahasoavan'ny tombo. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra arainay eo, saotranao izay ankehitriny fa tsy avelanao karakaina ny fanahinay. Tsy mitaza-potso ny fiainanay ianao fa te hamatsy anay ary te hanavotra anay. Misaotra Andriamanitra fa vatsianao amin'ny alalan'ny teninao izahay hitazy anay mba tena ho zanak'Andriamanitra, ary hitaizanay ihany koa mba hanananay fanoloran-tena indrindra fanatonana anao Andriamanitra. Misaotranao izay ny Tompo Andriamanitra io fa mampatsiahy anay mandrakariva ary mampianatra anay ny teninao. Fa ianao Andriamanitra dia ianao ilay manana ny fitsaharana maritra mandrakizay ao aminao ny misy fiadanana. Ary mampianatra anay ianao mba hakanesanay eo anatrianao, hitondranay ny zioganao ary hanaranay ao aminao. Tompo malalo, zava-dehibe ho aminay izany satria mitondra fiainana ary mitondra fanavotana ao anay tsirairay avy. Tompo malalo eo anatrian'izany indrindra nefa no hatsapanay fa toa manalavitra anao ny fiainanay. Ny andro lasanay rehetra dia mihevitra ao anatinay izahay fa mahavonjy ny tenanay. Tompo malalo, melika eo anatrianao izay ny amin'ny navinavim-panahy ao anatinay ao, ny amin'ny fanalaviranay ianao, ny amin'ny tsy fankatoavanay, ny amin'ny tsy fetezanay hianatra aminao ary ny tsy faharetanay ny eo amin'ny zioka izay entinay.
tompo malalo menatra anao izay ary matsiaro izay tsirairay avy reto hoe tsisy marina na dia iray kory eo anatrianao ary fa androany noho ny amin'ny teninao izay mitaonanay dia sa manantona ny azo fijalianao izay maro tompo ny otanay nefa ankehitriny ilay tanam-pamonjenao mitsotra mba hanavotra anay tsirairay avy ary mitsotra ihany koa mba hitaonanay eo an-tsandrinao mba ho isan'ny zanakao avotanao izay tompo malalo indreto izay nany efa niviry tamin'ny lalanao sy ny famonjenao avy indray manantona anao amin'ndraha fo izay mpamonjy malalo neninay izay lasanay taloha sy izay fanalaviranay anao fa ankehitriny kosa izay avy manantona anao amin'izao vavaka izao tompo malalo ianao no angatahanay amindra fo aminay ary anasa sy anadio anay tsirairay avy izany ankehitriny tompo malala ny vavakay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy izany amen. Riavana mialala mitsangana fa manana teny soa mahafaly omenana indray ny tompontsika. Fa hoy ny tompo aminao, inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no ahatohitra antsika, izay tsy niaro ny zanan'lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimam-poana koa va ny zavatra rehetra? Satria raha manaiky an Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao. Koa ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary havana, fa voavelany elokao noho ny anarany masina mihiderany tomponao. Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny loha izay tsy sainty Jehova eloka ary tsy misy fitakany fanahy. Amen.
dia ary sika riavana iaraka naiky sy anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekempinoana laharana faharoa. Iaraka nohona izany sika manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray tsy toa, mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanak'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny raiky talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy naharina izao tontolo izao no ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanamasina nofo avy tamin'ny firitsiana. Dia tonga olona izy, nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanafitanatsika, tamin'ny nanapaham-poti-pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ao any an-danitra izy, ary nipetraka ao an-tanan-vanandray. Avy any miaviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny zanaka. Misy ny tena vavampaminany. Isika mino fiangonana iray, milona amin'ny fanaovan'ny apôstôly, ary manerina izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray, famelan-kely, sady manantena ny fitsanganany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Petraka ny fiangonana. Dia isika riavana iombona ao anatin'ny vavaka fangatahana. Amin'ny finoana tompo malalo no anatonanay ianao, ary noho ny amin'ny teninao izay miantso anay ihany koa hoe makanesa no asainay manantona ny azo fijalianao. Tompo malalo indreto ary izay, mametraka ny fiainan'ny tokantranonay eo am-pelantananao. Tsy misy miafina aminao ny adinay, tsy misy miafina aminao ny zioganay, fa ankehitriny noho ny amin'ny fahafantaranay ny teninao, dia maniry indrindra ilay fitsaharana ao aminao izay. Tompo malalo, mangataka aminao izay, mba hahary zava-baovao eo anivony tokantranonay. Ampanjaka ao anatin'izany ny fahalemem-panahy, ny fitiavana, ary indrindra ny fanolorana ny aina mba ho famonjena ny ankonana. Jesosy malalo, ianao no angatahanay hampanjaka ny fiadananao anatin'ny tokantrano izay nomenao anay, mba hahatonga anay hiaina amin'ny fifaliana sy ny fiadananao. Misaotra ihany koa izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay mamelombelona anay, ary amin'izao andro ahatsiarovanay hitondranam-bavaka ny sampana sekoly Alahady izao. Tompo malalo, angatahanay izay tsirairay avy ireto, mba ho tena velona araka ny teninao, ary ataovy tsy mahazo aina izay raha tsy mandray sy mamaky izany teninao izany isan'andro amin'ny fotoana rehetra, araka ny fanekena izay efa nataonay teo anatrianao. Fa ankehitriny ihany koa tompo malalo dia mivavaka izahay ho amin'ny asan'ny fiangonana izay fantatrao ny amin'ny herinandro avy izao, dia ny amin'ny fitoriana ny filazantsara ny anaviavy sy ny fanokanana fiangonana. Maniraka anay ianao mba hitory ny filazantsara amin'ny firenena rehetra sy ny zavaboary rehetra. Tompo malalo, misaotra anao ny amin'ny hahafahanay manao lahara-pahamehana izany eto anivon'ny fiangonana. Misaotra ihany koa izay noho ny amin'ny asa izay atolotra ao anay, ary andrahanao anay mba ahatonga ny olona andre ny filazantsaranao sy ny fahatsaranao. Mangataka indrindra izay Tompo, ho aminay tsirairay avy reto, eno amin'izay andeha hitory ny filazantsaranao any, miara lalana aminay mandrakariva, ary atreho ny fiainanay sy alehanay, mba hahatonga anay andeha araka ny fanahy, ary andeha arak'izay hampandrahanao Andriamanitra anay. Avaozy izay hitory filazantsara ihany koa na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana, hanambara ny hatsaranao amin'ny toetranay, amin'ny teninay, ary amin'ny fiainanay manontolo. Jesosy malalo, maniry indrindra izay ny asanao sy ny fanatrianao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy.
Vavaka ihany koa izay tompo ho amin'ny firenena izay nomena ho anay. Omeo anay tompo ny fahatahorana anao indrindra ho an'ny mpitondra izay mitarika anay. Ary aoka ianao hanala ny ratsy rehetra izay mbola manjaka eto amin'ity firenena ity, dia ny fahazaran-dratsy sy ny fanompoan-tsampy rehetra izany. Tompo malalo, ampianaro izay mba hifankaty, ary aoka ny fisianay tsirairay avy ireto mba hitondra fitahiana ho an'ny firenena izay nomena ao Andriamanitra anay. Tompo malalo, matoky ny asanao sy ny antranao izay na ho aminay tsirairay avy, no amin'ny piray firenena ho anay ary izany. Dia ianao tompo no angatanay, hijery anay, hijery izay rehetra mila vonjy ianao ary hanampy anay. Ankehitriny ary izay, dia sitraka indrindra ny miombona amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay ho izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, ho ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, meonay ny izay nasasaonay, ary mamelany olokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahany amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompondray ry mpianakavin'ny finoana. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Titosy 3:7. Ny voamerany ankohonana sy ny fanabeazana dia mampatsiaro antsika fiangonana fa ny Alahady 17 Desambra 2024 izao dia Alahady farany amin'ity taona ity no Alahady ny fahasoavana. Koa manentana antsika mpianakavin'ny finoana hiomana amin'izany, asehontsika amin'ny fanaovana rakim-pahasoavana izany. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany. Meraba manokana anareo sekolelady, eo koa ianareo tanora. Misy tsenjery tsy dia mampianatra tsenjery manokana anareo fa misy tsenjery tianay ho ampianarina anareo manokana. Raha sitraka areo ianareo sekolelady tsy tanora dia mba mitsangana ianarantsika n'izany tsenjery izany ry havana. Ary tena tiako mihitsy hoe tsenjery atserovanareo anay zany rahatr'izay. Ao Matio 5:20. Matio 5:20. Ny 9:70. Aiza misy an'ilay tsenjery? Matio 9:20. Dia le tapany faharoa, ry zandry malalo amin'ny tompo, le tapany faharoa: ay, tsy mahazaka miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Ndao ianarantsika tsenjery io averina vakina indroa intelo aloha: ay, tsy mahazaka ny miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Fandrondray: ay, tsy mahazaka ny miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Ndao hoe vakina farany: ay, tsy mahazaka ny miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Faly fa misy tanora ohatrany mbola mila mamaky indray mandeha dia aventsika indray mandeha aloha le zavatra zany. Aventsika farany: ay, tsy mahazaka ny miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Ndao andramana tsenjery amin'izay hoe: ay, tsy mahazaka ny miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Farany hoe: ay, tsy mahazaka ny miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Eo ary Matio 26:40b: ay, tsy mahazaka ny miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Amen. Afaka mipetraka ianareo rakizy malala. Zao le afatra ho anareo.
mandinika ny fiainanareo ary tsy fanomezantsiny ty ary araka le toriteny tao hoe nareo zahay zay efa lehibe koa mitady namana Jesosy koa mitady anareo ho namany Jesosy mitady anareo ho namana dia izao no lazaina anareo raha fitinina le toriteny teo mety ataovy akaiky ny fonao Jesosy dia raiso ny zioka ny fanekeny zay le toriteny teo dia ahita fitsarana ianao raha tianao akaiky ny fonao Jesosy raiso ny zioka ny fanekena zioka ny fanaovana dia ahita fitsarana ianareo tanareo io teny io tiany Jesosy akaiky ny fonao izy dia andao mba hiara tory vavaka tanareo misy ray aman-dreny ange tonga aminay eo mitarainy na tonga rery izy na tonga miaraka amin'ny zanany izy dia hoe pastera io teneny kely le mason'le zaza zany amin'izany tena le reraka be le niaritory reny dia za modigisa hoe ka maninona moa izy na miaritory mianatra inona mianatra ozy izy fa tonga ao amin'ny chambre anvaly dia etsy izy ozy izy tonga ao amin'ny sivy dia mbola etsy izy ozy izy rehefa tena tiana dia eo foana ianao nefa mifona milaza amin'ity aminareo indraindray raha fitantanana ray aman-dreninareo resaka tsisy fotony akory le izy fa zao anteny aminareo Jesosy andao hiara-tory adiny ray isan-kerinandro aminy ny larobia hariva fantamina am-piangonana amin'izany amin'ny 7 latsaka vevany ka hatramin'ny 9 latsaka vevany misaotra ny tompo izay ry havana fa ny zavatra mahagaga tamin'ny larobia teo mpanandratra tena teo olona teo amin'ny 50 teo tena hoe record zany record ny tompo zany ary tsy fifarany zany mino aho fa ny tompo izay nanomboka asa tsara teo no hanoy an'izany ho an'ny fiangonana io tsy ho an'ny disipla ihany tsy ho an'ny mpiandry ihany tsy ho an'ny dekona ihany ho antsika fiangonana io dia mitodika manokana aminareo tanora mitodika manokana aminareo sekolelata amin'izao taonanareo zao ny mora kokoa ny mamela an' Jesosy anisy ioka tsy amin'ny taonanay zay efa tsisy atenaina tsony fa nareo ny tokony zarina amin'izany lalana mitondra zioka miray zioka amin'i Jesosy zany isaky ny larobia hariva mino tanteraka mihitsy fa ahita tarehy vaovao avy amin'ny sekolelata teneny ray aman-dreny pastera ange ny teny hoe aterina hatrany ambaravarany andeotsika anaprofy fakatiavana concret tsy misy olona hoe tsy tokony ho avy eo tsy afaka mako eo satria hoe zone roa sy ny karazana fa hoe aterina daholo niza na aiza misy antranony inoko fa retare vaovao ahita tare vaovao io sika amin'ny larobia ry havana zay ny anankiray inoko koa fa maro aminareo sekolelady no tsy ho avy eo satria araka le fitenitsika malagasy hoe ny omby ny ray mandry tsy ny ray mifo eny fa io teny io inoko fa iasa atinoy ny tenin'ny pastera Somarain zao fa io teny io tenin'ny Jesosy io tsy amela ny consciencenao tsy amela ny eritreritrao afabela hoe ay ty zany eto azao za zany nitenenan Jesosy amin'izao raha manokana zao ianao tsy mahay miara-tory amiko na dia ora iray ihany azy ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo hoe amen favaka sikarevana tompo malalo tena miteranao mankalazanao ny fonay no ny fahasoavanao fa no ny fahasoavanao no namitanay indray ny asanao nampaherezana manokana nampaherezana tsirairay ny vahoakanao toka ny fanainao masina zay ny asa teto mbola hiaso aminay ampitoetra anay amin'ny zioga ny fanekenanao anamarina anay fa hoe Jesosy tena akaiky ny fonay ianao zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen ny hira fa 790 ny andininy fahatelo nataontsika alohan'ny tsodrano ry havana amaranana fotoana mitsangasika manao zany hira zany
tanteraka aminareo anie nitsodra ny tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao. Mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao. Manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana, mivavaka mangintsika mbola misaotra an'Andriamanitra ry avanao ary tapao ny hevitra hitondra ny ziogany. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.